valomars zao moa zany dia manararaotra izay atao amin'ny antoko-ampiaramanao politika miaraba ny vehivavy rehetra manerana ny Madagasikara ary singanana manokana ny mpikambana rehetra ny antoko-ampiaramanao politika. Ny hetsika moa efa natomboka hatramin'ny fiatombohan'ny antoko telo taona lasa dia isaky ny valomars dia ny sampany eto Antananarivo dia manome raha fiteny filamatra dia hoe izay manome raha manome aina. Dia miezaka izay hitazona an'io isaky ny valomars zany dia ho tohizana foana izao hetsika izao. Ny any faritra moa zany ny any Vangaindrano zao dia nanotrina ny valomars nasional dia izay misy défilé dia manao daholy arak'izay zavatra tranga miseho any amin'ny zareo ny any faritra rehetrarehetra. Fa izay atao amin'ny antoko zany dia mankalaza ny valomars foana. Fanitelo zao ty androany isa-taona dia ho ataonay foana isa-taona amin'izay zany ny valomars manome raha ny sampany eto Antananarivo. Mpikambana miisa firy teo eo no manome raha ao anatiny eo amin'ny 5 amby 3 teo zany izay no nanao androany. Ny mihira lenta moa zany eto Madagasikara efa misy ny ezaka efa amataonany maro amampolo taona maro zany misy ny ezaka nefa mbola tsy dia tena mahafa-po ary mahavelom-bolo nefa dia araka ny kabarin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tamin'ny nametraka azy teny Mahamasina dia hoy izy hoe hanaja ny zon'vehivavy hanaja ny hira lenta ka dia velom-bolo zany zahay fa antenaina fa hitomby ihany zany ny vehivavy mandray andraikitra eo amin'ny sehatra politika amin'ny ambaratonga rehetra izay misy azo ametrahana vehivavy. Raha ianao raha te hametraka programme anazy zany olona tokony toviana partenaire politique amin'ny président zany ny prime ministre, partenaire économique partenaire social na mitoviana mitovy tanjona fa tsy fampiandraka endri-toana na hoe tsy hifanaja na hoe tsy hanaraka ny vaikin'izao na tsy hanaraka an'izao. Ka izay zany dia mieritreritra hoe ameo fotoana izy marina fa efa ela le izy fa ny manarina izay zavatra rehetrarehetra nisy teo aloha izay koa tsy moramora fa raha ohatra ka misy fahadisoana eo amin'ny fanaovana nomination na misy tsy fihetezana tsika ihany ny amin'ny tsiny ka dia hoe ameo fotoana izy hitady ny olona izay eritreretiny fa vita ametraka ny programme anasa izay nikasainy sy ny teneniny.